ireo olona 500 mahery ireo ihany ary zao ny zavatra mahagaga. Ireo olona 500 mahery ireo nanaparitika hoe nitsangana Jesosy, tsisy nahita fa zareo ihany nahita azy. Fa ny zavatra mahagaga, ireo olona 500 ireo nandresy lahatra amin'ny olona rehetra tao anatin'ny 200 taona monja, dia rakotro zareo izao tontolo izao tamin'izany fotoana izany. Eritrereto ny hafaingany serasera na ny communication zareo ka ny empire romane tamin'izany fotoana izany dia resy lahatra namoaka natao hoe 10 000 ans milaza fa tena ara-dalàna io fivavahana io masina io Andriamanitra io ny aiky ny empire romane manontolo dia namoaka natao hoe 10 000 ans zany Constantin hoe manomboka izao dia fivavahana ho an'ny rehetra ny fivavahana kristianina. Olona 500 monja tsy mbola misy ety amin'ny tany idéologie na foto-kevitra anankiray ka nahazo izao tontolo izao amin'ny vitesse nanaovan'zareo azy 200 ka hatramin'ny 300 taona. Maro ny idéologie fa tsy natratra ny firena rehetra, ny nina teneninao na communisme na socialisme, perestroika, glasnost, tsy haiko sy ny sisa, leninisme sy ny sisa, kapitalista, fa tsy mahatratra ny firena rehetra izany. Fa reo olona 500 reo nahatratra ny firenena rehetra nisy fiangonana tamin'ny taona 300 taoriany Kristy. Ary zay zany adino zay mitantara mafy be zany ny vitesse zareo. Jereo fotsiny ny an'ny Paul, intelo i Paul mitety izao tontolo izao, i Paul fotsiny. Zay zany mahafa zany reto olona ireto na vitsy ary. Reo zany olona nitsongaina zany reo nanaparitika ny vavahana manery amin'ny tany tanatin'ny 300 taona monja ny génération vitsivitsy niainga tamin'ny olona 500. Fa ankehitriny tsika maro be ny mpivavaka miliara fa tsy mety feno izao tontolo izao. Tsy mety feno fiangonana. Zany hoe manahoana ny vitesse-tsika zany? Tena ohatran'ny tanalahy le vitesse-tsika raha oharina amin'zareo zareo 300 taona rakotra izao tontolo izao. Ny antsika 1,000 taonany indroa wala misy toerana tsy maheno filazantsara. Zay zany mahatonga Jesosy nifidy an'reto olona 500 reto ary matetika diny zay tamin'ny tantara. Nefa ny communication zareo tsy ohatra tsika, tsy nanana telefona, tsisy avion, tsisy train, tsisy fiara, fa dia tongotra, sambo mandeha voaly dia sovaly. Eritrereto amin'izay zany fa ny zava-bitan'ny olona taloha zany tsy vitatsika ankehitriny ny dikan'izay. Dia eto zany ny akaran'ny tompo ny resaka eto. Rehefa avy niseho amin'ny olona 500 reo izy. Midika inona moa zany fiakarany nan-danitra zany zay tantarain'ny Luc eto hoe vakitsika ny 150 sy ny 150, 150 sy ny 150 vakitsika aminaran'ny tompo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nananatra ny tanany ka nisodrano azy. Ary raha mbola nisodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Raha mbola nisodrano azy izy dia nakarina nisaraka taminy ho any an-danitra. Zavatra voalohany dia mariky ny fahavitan'ny famonjena io. Ny famonjena dia vita na marina ny asany izy. Kristy le Andriamanitra tonga olombelona nietry avy anan-danitra, nanompo, nijaly, maty, nitsangana tamin'ny maty. Vita izany rehetra izany. Ary tsy misy niakatra anan-danitra fa tsy le nidina vita anan-danitra. Izay mitenen'ny fijeliny vita ny famonjena. Vita ny asa mahampanjaka azy. Zay ny asany voalohany. Ny hoe mpanjaka zany tamin'ny andro taloha dia piaro ny vahoaka ny asany voalohany indrindra. Piaro ny vahoaka fa tsy mpitsentsitra ny vahoaka. Miady ho an'ny vahoaka. Dia ity mpanjaka ity zany rehefa tonga taty amin'ny tany fatatsika tsara fa ny andamy tamin'izay napahoriana izy, ny mpivarotena, ny jamba, ny boka, izay voailika teo amin'ny fiarahamonina nanatona azy. Zay le mahampanjaka zay. Izy nanao teny hoe zany mpiandry tsara satria ny mpanjaka rehetra tamin'ny andro ny tranenina antikité dia mpiandry avokoa ny fiantso azy. Nadio izy. Mpiandry ondry
ny mpanjakany Grika, ny mpanjakany Babilôna, ny mpanjakany Mediana sy Persiamina, satria natao hoe mpiandry dia mpanjaka. Davida nanao hoe izaho no mpiandry tsara. Le mpanjaka koa zany a nikarakara ny vahoaka, namoko ny olona 5,000, nikarakara, nanasitra, nandroaka demonia. Zay le mpanjaka manavotra ny vahoaka ny asan'ny mpanjaka. Vita zay asa zay. Ny asany manaraka mpaminany izy. Ny mpaminany dia mampianatra sy mitoro ny tenin'Andriamanitra. Ny toro ny tenin'Andriamanitra izy a namerina amin'ny tany Kanana. Sambatra ny ory fa izy nampifaliana, sambatra ny mianatra fa izy niantrana. Ianareo no fahazavany zao tontolo zao, izaho ny fahazavany zao tontolo zao. Mankanesa ty amiko ny miasa fatra zay mavesatreta. Nanao ny asan'ny mpaminany izy ary vitany zany asa izany. Ny asa fahatelo dia nanao ny asan'ny mpisorona be izy, mpisorona. Ny mpisorona dia manelanelana n'Andriamanitra sy ny olona. Ny asa fisoroana ataon'i Jesosy no mahatanteraka ny fisoroana rehetra nanomboka tamin'ny andron'ny Mosesy. Mahatanteraka ny fanatitra rehetra nanomboka tamin'ny andron'ny Abela. Satria reny fanatitra nataon'ny Abela reny a mbola tandindon'ny Jesosy reny. Efa tonga Jesosy vao tena manan-kery izy reny. Zay le izy a, fa mbola tandindona ireny. Ary zay mahatonga antsika tsy manao fanatitra itsony, satria efa vitan'ny Jesosy taiza ny fanatitra teo amin'ny azo fijerena. Izy zany sady mpisorona be no sorona, sady mpanao fanatitra no fanatitra. Ary zay no mahatonga ny protestanta tsy naka ny teny hoe mpisorona itsony ilazany mpitondra favahana, satria i Jesosy ny mpisorona be farany. Izy ny mpisorona farany, zay ny antony io, fa tsy hoe mandeha ho azy akory io. I Jesosy ny mpisorona farany. Ao aminy tanteraka ny fisoronana rehetra, ary ny rany no nalatsany. Tsy misy mitovy amin'ny rany, satria ankoatrana izy hoe tsisy fahotana, sady ran'Andriamanitra io ny ran'olombelona. Ka tsy misy tahaka izany. Satria tsy vitany hoe tsisy fahotana, satria ny rany anjely koa nga tsisy fahotana, fa maninona tsy mety? Satria tsy ran'Andriamanitra ny rany anjely. Mila raha ohatran'izany mamafa ny fahotantsika, sady misy anjaran'Andriamanitra, misy ny anjaran'olombelona vaovonjy isika, ary matetika bidino zay. Fa raha hoe tsisy kilema fotsiny ny rany anjely koa ny tsisy kilema, ireo tsy nanota. Ianareo fa tsy ampy le hoe tsisy kilema, fa hafa mihitsy io. Ka zay zavatra zay zany nataony hoe vita, dia miverina izy nitsodramin'ny mpianatra izy, anjarinareo indray zao, fa vita ny any famonjena. Anjarinareo ny mizara izany famonjena izany, mizara izany famelan-keloka izany. Izay no mahatonga amin'ny andininy 770, vakitsika andininy 770. Ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema. Tamin'ny Jerosalema nanomboan'ny tantara, Jerosalema nandanitra ny afara amin'ny tantara. Ka manomboka eto Jerosalema zany a, nareo indray no irahana. Zay le olona 500. Itory ny fibebahana, itory ny famelan-keloka. Mariky ny fahavitamin'ny famonjena zany a, ny fiakaran'ny Jesosy nandanitra, eo vao vita tanteraka izany famonjena izany. Fa ny zavatra faharoa dia zao, mariky ny fahatanteran'ny soratra masina. Tanteraka ny soratra masina, efa nresantsika teo hoe tandindony testamenta vaovao amin'ny testamenta taloha. Ny fanatitra tsy misy kilema dia i Jesosy amin'ny testamenta vaovao. Ny minarana varahana nataon'ny Mosesy, i Jesosy amin'ny testamenta vaovao. Ny zanak'ondry ny Pasika zay napetaka tamin'ny tolam-baravarana ny raha, hazo fijaliana nametrahana ny raha amin'ny Jesosy. Tanteraka ny soratra masina. I Kirosy mpanjaka nanafaka ny zanak'Israely amin'ny Isaia, i Jesosy manafaka ny olona rehetra amin'ny fahotana. Tanteraka ny soratra masina. Izay ny dikany amin'ny 770, vakitsika ny andininy 770 amin'ny Lioka toko 720, andininy 770, ahoana ozy izy? Dia hoy izy taminy, zao ny teniko izay nilazaka anareo, fony mbola atao aminareo aho, fa tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratana teo amin'ny lalan'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Testamenta taloha dia antsony jiosy hoe lalan'ny Mosesy, mpaminany ary ny salama.
testamenta taloha ny dikan'izany. Ny lalan'ny Mosesy dia ny boky 5 voalohany mpantatika ozy nareo Genesis hatramin'ny Deutéronomia. Ny bokin'ny mpaminana amin'izareo dia manomboka amin'ny Josoa ka hatramin'ny Malaki. Ny atao hoe salama amin'izareo ny soratra miaraka amin'ny ny oabolana fahendrena ny mpitoroteny izy taloha tsy nisaraka tamin'ny salama. Ka raha miteny hoe tsy maintsy tanteraka ny voalaza ny mpaminamy lalan'ny Mosesy ny salamo tanteraka ny resah amin'ny testamenta taloha ny dikany. Tanteraka atao amin'ny Kristy io. Tanteraka. Ary zay mahatonga ny Jesosy nanokatra ny sain'izy ireo mba ho fantany fa tanteraka io. Andininy fa 5:20 amin'ny Luka 4:20 vakitsika. Zay. Mila sokafana ny saina alala ny soratra masina. Zay ny antony vavaka alohany vakiteny na orian'ny vakiteny. Ny soratra masina zany mila teny hoe mahalala, connaître amin'ny teny frantsay, connaître n'est pas savoir. Connaître zany lalina be satria miray sady mahafantatra ny dikany. Adama nahalala ny vadiny dia niteraka ny Kaina sy Abela. Isaaka nahalala ny Rebeka vadiny dia niteraka ny Esau sy Jakob. Tsy mahalala lahy aho izy Marie Virgine. Ka le hoe mahalala ny soratra masina zany dia miaina an'io, miray amin'io, mahafantatra an'io fa tsy hoe mahay tsy anjery an'io na mahay manazava an'io. Nisy mpampianatra zany any velany any tsy resinao raha nazava soratra masina. Hainy io amin'ny Tsipriana ary manana méthode be dia be izy. Fa rehefa avy manazava izy mampianatra anay dia miteny hoe zay le fanazavana ozy izy fa za tsy mivaky lohan'io ary tsy mihinan'io fa za te tsisy dirako amin'io. Izy dia tsy mihinan'io fa manazava an'io dia hainy. Ary zay koa mahatonga ny olona hafa mivilana amin'ny soratra masina. Biby no mihinana bozaka amin'izareo rehefa mivavaka mihinana bozaka le kristiana. Soratra masina aizany misy an'izany. Foronina daholo zay tsy tiana foronina rehetra io satria zay le mampivilana koa zany ny soratra masina, zay mahatonga ny Jesosy nanokatra ny sain'izy ireo mba halala ny soratra masina. Tsy ny olona rehetra zany mahalala ny soratra masina io miaina an'io. Fa miditra amin'ny sofiny ngilany dia maninona koa moa. Zay zany hoe fahatanterahany soratra. Ary zay mahatonga n'le izy ilana ny fanahy masina. Io fanahy masina io manazava soratra masina iny le tao amin'ny Jesosy no vakiany zanak'Andriamanitra teo amin'ny Isaia 1:12. Nisy fanahy 7 eo raha hitatsika. Inona avy le fanahy ozy izy isaitsika tao amin'ny Jesosy io. Misy solofony Jese. I Jesosy natao hoe solofony Jese. Fototry Jese. Fanahy inona izy amin'ny 12. Fanahy amin'ny Jehova, fanahy ny fahendrena, fahazavan-tsaina, fanoloran-tsaina, faherezana, fahalalana ary fahatahorana ny Jehova. Raha vao mahazo an'ireo fanahy 7 ireo amin'ny olona vao misokatra ny sainy alala fa tanteraka ny soratra masina. Reny nentin'i Jesosy reo fanahy 7 ireo ny asa. Dia omeny anao koa reo satria tanteraka ny soratra masina. Tanteraka ny soratra masina. Ary zay mahatonga antsika manambara ny soratra masina. Tsy maintsy mitory ozy ny filazantsara ny Luka ho toriny amin'ny anarany fibebahana sy famelan-keloka fa efa vita izany. Ary zay mahatonga reny nankana-kianjan'ny tempoly nankalaza n'Andriamanitra. Dia Kolosiana 3:7 no fampiarana azy. Kolosiana 3:7. Ny 9 aloha vakitsika. Ahoana ozy izy? Ko raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsaho ny zavatra nambony amin'izay toeran'ny Kristy zay mipetraka ny tanan'ankavanan'Andriamanitra. Satria Kristy nitsangana maty niakatra nan-danitra, ianao koa mba mikatsaha zavatra nan-danitra fa any misy azy. Tsy mandehandeha ho azy matoa nataon'Andriamanitra mitsangana ny olona homo erectus izy nareo. Fa tsy nataony mandady tahaka ny bibilava na mandady tahaka ny omby fa nataony mitraka dia tokony todika amin'izy izy amin'Andriamanitra nan-danitra. Zay no mahatonga ny lohany nataony ambony. Katsaho ny zavatra nambony ozy izy amin'ny toeran'ny Kristy.
hamafisina amin'ny andininy faharoa ahoana ao sisa. Rehefa mba misaina tsy misaina midina ihany fa misaina miakatra sy manao toetsaina ambany sisan'izany moa ohatran'ny nahino an'izany toetsaina ambany fohitra ohatran'ny misy zany fiteny zany sainy zavatra any ambony tsy misaina fa tsy nianina ny sasany tondraka an'io mananjara sy ny sisa maro be miteny razana milaza an'izany fa ianao izy mba misaina zavatra any ambony ihany. Andininy fahatelo ahoana sisa. Ny fiainanareo miafina amin'ny Kristy, misy banky zany ao an-danitra, misy trésorerie ao an-danitra aprimoany ny finoanao, ny fanantenanao, ny tokantraminao. Izy io rehefa tsy apriminao ao dia misy mangalatra. Zay rehetra sarobidy aminao tehirizo anan-danitra. Zay ny dikany. Tompo tehirizo ny tokantrano. Ny zanako viraviray amin'ny olona ary amin'ny tsy mahay makary tehirizo anan-danitra izy. Zay midika hoe ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy. Izy io mila fenina fa misy mangalatra. Hatramin'ny eritreritrao misy mangalatra, ny fikasahanao misy mangalatra. Mila tehirizinao an-danitra. Zay ilay hoe saina ny zavatra ao ambony. Mila tehirizina. Zay no afatra ny andro ny akarana. Vita ny famonjena, anjarantsika mandray vonina amin'izany famonjena zany. Efa voavonjy ka manompo an'Andriamanitra. Tanteraka ny soratra masina. Io soratra masina io ampy io fa tsy mila ampiana zavatra hafa. Ampy io. Ary ny soratra masina zany dia milaza ny andro ny akarana. Ara-tsoratra masina ny fankalazana fa nandeha maraina mankany vato tsy latsaka ny fiara efatra misy namoty aranjono zany nentin tsaro misoandro so ndeha vavaka izy sa tsy andeha ko satria ile nidina ihany no afaka miakatra. Zay le lazainy soratra masina. Le krismasy ankalazaina fatratra ny dinan'i Jesosy, nefa ny krismasy Jesosy mbola tsy niasa. Ka satria mo misy bonbon fidanana akanjo dia bobaka be amin'ny olona. Fa le andro ny akarany tena vita ny famonjena tanteraka ny soratra masina, vitsivitsy amintsika mitonga arabaina aloha zay tonga amin'ny arabaina ary zay tonga ihany koa no anarina fa zareo efa tsy tonga boko izy tenen'ny paster eo fa io ngeza noho ny krismasy satria vita ny zavatra rehetra andefa ny fanahy masina izy andefa cadeau anao izy fa ny krismasy nahaterahan'i Jesosy mbola tsy niasa izy. Dikan'izany zany ny ascension zany tena tokony boboka be amin'ny olona mivavaka raha azoko tsara zany satria io zany ny fahataterahan'ny famonjena. Io ny fanataterahan'ny famonjena zany. Ka zay zavatra zay ny farafahakeliny raha vao miteny hoe andro ny akarantsika vita ny famonjena. Mandray vonintsika, ny asintsika amin'ny zavatra rehetra ary tiantsika tanteraka ny soratra masina ary zay ny maravoravo amin'ny andro ny akarany satria manana mpiarotsika any am-danitra. Mano miaro anao izy na matory anao na mifo miaro anao foana izy ary tena manana voakangeda be an-danitsika. Zay ny mampiavaka azy. Tamin'iny krismasy izy nidina fa rehefa miakatra izy efa nomena ao izy ny fahefana rehetra. Eo fahefana rehetra fa le krismasy izy nidina ny enarany fahefana satria lasa zazakely izy. Fa le ascension zany fahefana rehetra nasehoan'ny mpianatra ino izy nidina. Tsy hitanareo ve tamin'ny krismasy tsy nataony izy zazakely latsaka avy nan-danitra ohatry amin'ny film tsisy an'izany fa avy ary amin'ny Maria manetry teny izy amin'iny fa eto nasehoan'ny mpianana mihitsy mitsodrano izy miakatra nan-danitra amin'ny hery lehibe ary zay ny mampiavaka azy fa io zany ny tena fototra anatin'ny fety kristianina. Dia ho amintsika mandrakariva ny nitsodrano nataon'i Jesosy tamin'izy niakatra nan-danitra zany dia omeny antsika mandrakariva mba hahasoantsika. Amen.
Ndia iombona amin'ny vavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izay ny amin'ny sitraponao izay nampahafantarina anay teo tamin'ny alalan'ny soratra masina izay nitoriana ho anay. Toa mampandiny tena anay izany satria maro tokoa izay no milaza azy ho mpivavaka fa tsy mety mitombo ny fiangonana ary indraindray ny eo ihany ary no mihena. Nambaranao taminay teo fa ny fiakaran'i Jesosy Kristy dia mariky ny famonjena ho anay ary noho izany fiakarana izany dia manambara fa efa vita ny asa tetỳ ambonin'ny tany ka anjaranay indray izao no manohy an'izany. I Jesosy Kristy ilay mpanjaka, i Jesosy Kristy ilay mpaminany ny tory nampafantatra anay ny amin'ny sitraponao Andriamanitra, ny amin'ny toe-panahy araka anao Andriamanitra tokony iainan'ny mpino. Jesosy Kristy ilay mpisorona, mpanalalana anay eo anatrehanao Andriamanitra. Efa tanterany teo amin'ny azo fijaliana izany sorona, izany fampihavanana anay izany, ka tokony ho ataonay ho zava-dehibe. Misaotra anao ihany koa fa nampahafantarina anay teo fa ny fahatongavany, ny fialan'i Jesosy Kristy, ny akarany tany an-danitra dia mariky ny fahatanterahany soratra masina. Izay rehetra voasoratra dia tanteraka tamin'ny asa rehetra izay nataony teto ary izany no tsaroanay eto ankehitriny ihany koa. Andriamanitra manoloana izany sitraponao izany, manoloana izany asa soa rehetra nataon'i Jesosy taminay izany, izay mbola lovainay ankehitriny, dia menatra sy mangay ahy izahay. Mahatsiaro tena ho tsy tanteraka satria nataonay ho tsinotsinona izany ary tsy nataonay ho zava-dehibe teo amin'ny fiainanay mihitsy aza, ary indraindray dia atakalonay amin'ny fiainana maha-olombelona anay ka varim-bariana foana izahay. Mamindrafo aminay Andriamanitra, mamelany elokainy amin'izany tsy fahatanterahana izany. Ary noho ny amin'i Jesosy Kristy dia vonina izahay ny hibebaka sy haiko ny fahotanay eo anatrehany. Ankehitriny Andriamanitra dia misy matoko izay fa ianao ilay Andriamanitra be fitiavana, ianao ilay Andriamanitra be famindrapo, ianao ilay Andriamanitra tsy mba mitahiry fa adosoana ho anay. Koa misy mananteny izay fa ho diovinao, ho sasanao. Ka ankehitriny izay dia anatanteraka indray ilay teninao izay manao hoe dondomy dia ho voana ianareo, mangata
dia omena inareo, satria izay mangataka ihany no mahazo, ka izany indrindra ankehitriny no anatonanay ianao. Sokafo ny sainay Andriamanitra, alala ny soratra masina, omeo anay ny fanahy masina, ahafahanay mahafantatra izany. Tsy mahalala fa mahalala fotsiny Andriamanitra, fa tena mba hiainanay mihitsy izany soratra masina izany. Ampianaro izahay, ahikatsaka ny zavatra any an-danitra, fa tsy ho variana fotsiny amin'ny hitany masonay sy izay renin'ny sofinay, ary izay hiainanay aty ambonin'ny tany. Tehirizo ihany koa izahay ho ao aminao mandrakariva, mba tsy horombain'ny Satana. Omeo fanahy mahery izay, ahafahanay mijoro tsara sy mifikitra eo aminao. Dia mino izay fa ianao mahalala ny hevitra hiverana ny tsirairay, ianao mahalala izay mahasoso mahatsara ny tsirairay, na dia tsy mangataka akory ary izahay, dia efa nomaninao ho anay izay rehetra mahasoa anay. Dia mino izay fa ny fanahy masina izay efa nomenao anay dia hiasa mahery aty anatinay, ka hanoro lalana anay, ampahafantatra anay ny marina rehetra, hampianatra anay hitary-dalana anay, mba handeha araka ny sitraponao Andriamanitra. Dia izay mahasoso mahatsara ny fiainanay tsirairay avy, indrindra izay fiangonana Andriamanitra, dia tanterao aminay araka ny habeny indrafonao. Fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy irery ihany no anandratanay izany tonom-bavaka izany. Amen.
manasanao hitsangana an'ireny teny soa mahafaly ho famelana ny fahotantsika ho ny soratra masina ary mba ho toriana amin'ny anaran'ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra ho amin'ny anaran'le niakatra nandanitra ny lazana fa voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny anaran'ny masina samy mideran'ny tompo ianareo fa sambatra ny olona zay voavela amin'ny elony sy voasarina ny fahotana sambatra ny olona zay tsainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Hanaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina zay resantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apostolika na fanekempinoana larina voalohany ao amin'ny liturjia manao hoe mino an'Andriamanitra resitoa ampanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay notorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virgine nijaly raha nanapaka Pontio Pilato nombona tamin'ny azy fijaliana maty ka nalevy nidina tany amin'ny fiainany tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraky ny fianakavan'Andriamanitra Resito avy any avy ny tsara ny velona sy ny maty meno ny fanahy masina ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombonan'olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Asaina mipetraka ny fiangonana. Ny andro ny akarina riavana dia anaovana batisa, anaovana mariazia, anaovana ny fanokanana mpandray tany vaty sao dia nisy mariazy anankiray batisa anaky telo dia fanokanana mpandray 12. Eto tsantsika amin'ny sakramentany batisa no hoatrentsika anatanteraka zany zay mpitandrina efatra amin'ny rahalahy miaraka amin'ny dekona. Dekona nandray mikroa nohona ny anarany izay ny manao batisa. Dekona no hitazona ny sertifika, hitazona ny rano koa mifampizara eo zareo dia izara efatra eto zany izay dia miomampanahy amin'izany isika. Dia ny rafavala me 720 nandeha ny voalohany sy ny faharoa raitsika dia iomanitsika ho amin'izany. Ira fanampin'ny faharoa ataontsika andinin'ny voalohany mbola anatin'ny fiomanana ihany satria misy olon-dehibe koa izy ireo manolo tena.
zany dia ny ankizy lehibehibe rehetra dia mandoalika amin'ny batisa, zay ny anton'ireo fandohalehana ireo. Hoenontsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo efa nomena ny fahefana rehetra nandandry izay tian-taniko mandeha aminy ianareo, da atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandiko anareo. Ary ino zany mombonareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny tanànako faramandimby ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny tanànako mandimby ianao aho, ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy. Amen. Dia misy fanekena ilainareo araka n'izay sitraky ny fonareo, ilain'ny fiangonana koa. Move nareo manolo tena sady manolotra ireto zazo reto ho Andriamanitra raitsika. Ekenareo va nijorona amin'ny tenina amin'ny asa ho mponampon'Andriamanitra matoky, ahatonga nareo fianarana amin'ny zazo io amin'ny androm-piainanao rehetra. Ekenareo natanterahany fiangonana amin'ireo zazo ireo ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy. Itomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao. Anekena Jesosy Tompo azo hery izy andany asan'ny Satana rehetra. Vonina ivavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka ary ampiditra azy mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va nampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao, ary ezika ka tonga azy mpanefana samin'ny Tompo. Mangataka anareo hitodika amin'ny fiangonana mafy zany fanekena zaminy, ka ny olon-dehibe no amaky ny fanekeny mialoha dia ho arahantsika ray aman-dreny. Ndao ary. Eto anatrehana sy ny fiangonana, manaiky eo fa Jesosy Kristy ny Tompo sy Andriamanitra. Ekeko nanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka ny fanambarany tenin'Andriamanitra. Ekeko ny andaa Satana sy ny asany, ary vady ny fanao ratsy rehetra. Ekeko ny roso mba ho tonga hampandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinako mba ho anatanterahako izany. Ndao ary tsika ray aman-dreny rehetra. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay. Ekenay nijorona amin'ny tena amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra matoky, mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay nanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay, ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombona amin'ny fahalalana izao fahasoavana lehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao, sy nanekenan'i Jesosy Tompo mba ahazoany ny hery andavana ny asan'ny Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy ivavaka, ka apiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny ampianatra azy ho anto fanaovana izao batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay hatateraka izany. Amen. Ny raha voalahatra no raitsika dia angataka ny fanahy masintsika na masina izao sakramenta masina izao. Enina ame 752 sy ny fahatelo.
miombona mivavaka isika. Ry Andriamanitra raha nay tsy toa, tia dia tianay tokoa ianao. Ary ny fitiavanao Andriamanitra dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy Tomponay. Sy ny teny fampanantenana nomeny tamina norena ny sakaramentany batisa. Koa mitalao aminao izahay raha eo manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina nome hery ny asa izay tanterahanay eto ampanaovan'izao batisa izao. Rano amelombelona zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiana izao. Ireto mpanomponao izay atao batisa ireto dia ho voaray mandrakizay ho amin'ny fanekenao ane izy ireo. Ampitafio ny zanakao izy, ary ampiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina, mitarika azy isan'andro isan'andro amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Ary faly koa Tompo izahay ankehitriny, satria tanteraka ny fanirian'ny reto mpanomponao ireto. Miombonay-nao aminao Jesosy Kristy izy sy ireo ankizy izay natolotra ao amin'izao sakaramentany batisa izao, ka ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra ne izy ireo. Ny angatany fiangonana dia nitehirizanao ireto mpanomponao ireto ho eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ihany koa ny ray aman-dreny sy ireo mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekena izay nataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ireo fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny mpiantoka fa indrindra ny fiangonana. Ataonay ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Amen. Petraka ny fiangonana. Anonona ny anaranareo ny dekona dia manatona amin'izay nonareo ny anaranareo ataon'ny mpitandrina batisa, aorian'izay dia manolotra ny sertifika koa ny dekona. Kina Cameron razavitseheno iaro itokina Cameron Nekena Sou Bernadette. Rapenjary Soa Fara Marie Jacquenette. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Nomen-Janahary tahina ny aina fifaliana. Nekena Sou Bernadette. Carlincha Tessa Andrianina. Carlincha Tessa Andrianina. Razafintseheno Notahiana. Razafintseheno Notahiana. Andrea fisandratana nahery tsy nandefitra feno manana niska. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andriary Maminirintso Daniela. Ramahefarvony Anjaratiana Mirado. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, ho aminao aneny Tompo. Mirado. Amen. Andrea fisandratana Izaho manao nahery tsy batisanao nandefitra feno amin'ny manana anaran'ny Ray sy ny niska. Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Nekena Sou Bernadette. Ramahefartina Anjarafity Miangola. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina,
ho aminao aniny tompo. Amen. Amin'izy alena ekena soa Bernadette. Lamina rehefa avy eo. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Nisy ka izy le tsy mandefitra fa nomelan-tsoa nisy ka efa teo. Daniela zay daholo ho ny tompo anakaza matahotra, efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahatanterahany batisa, misaotra ny Dorcasy izay nanomana ny zavatra rehetra anao ny rakom-pisaorana isika, dia hamonjy ny toeran'ny dekona ianareo hiakatra ty Akasary raha misy makasary ny zarona azy fahasoavana. Dia manao ny rakom-pisaorana isika hira fanampin'ny faharoa efa nataontsika teo dia aleo ny hira fanampin'ny fahatelo. Miakarinareo raha Akasary tsy dia vita. Miakatra fotsiny izay tianareo hitsanganana miaraka amin'ny pastera.
manao amin'ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo isika. fa samy nomena fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezan'ny Kristy avy isika rehetra. Koa izany nilazany hoe raha niakatra ho any amin'ny avo izy dia nitondra olona maro babo, ka dia nanome fanomezana ho an'ny olona. Ary ny amin'ny hoe niakatra, iza moa izany afa-tsy izay efa nidina ho any ambamin'ny tany koa. Izay nidina dia izy ihany koa ilay niakatra any ambony lanitra rehetra hamenony ny zavatra rehetra. Ilay niakatra nandanitra dia nanolotra zao sakramenta zao ho antsika, koa asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Mety sy mahavonjy ary tokony ataonay no misaotra anao tompo, ny amin'ireo anjely tsy omby alinalina nandanitra, izay manome voninahitra anao isanandro, satria anao avokoa ny fahefana rehetra nandanitra sy tembony taminy. Ka noho izany tompo, ireo mpaminany, ny apôstôly, ny martiro, ny mboavitra efa sambatra aminao.
ka mba omeo alalana zay mba iombona ny feny marobe an-danitra amin'ny fisantarana sahaby ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe enontsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Ary Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadihany azy dia nandray mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso, ano, ity no tenako izay omena ho anareo. Izao no ataovo fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana izy dia hoy izy, misy troa amin'ity nareo rehetra fa ity ny rako dia amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-kelo ka izao natao fahatsiarovana ahy naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo ny mihinana itomo fotoany sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Dia isika hivavaka hangataka ny fanahy masina hampatsiaro atsika raha teo ny fanavotana vitan'i Jesosy. Ry tompo ray an-danitro, manao zao fahatsiarovana zao izay. Tonga olombelona, Andriamanitra tonga nofo. Tao amin'ny Maria Virgine, teraka tany Betlehema, nijaly maty nitsangana tamin'ny maty. Niakatra n'an-danitra ankalazainy ankehitriny, petraka ny kavanany ray mifona ho anay sy miaro anay. Miandry sy mitalao ny fiverenana izay hakanay anan-danitra, ka isainanay zavatra anan-danitra. Ko mba feno ny voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay ray eo, ta io tanteraka zao sakramenta masina izao. Ry tompo ray anan-danitro, oka hiasa ny fanahy masina, le fanahy nomeny Jesosy anay, misolo azy aty an-tany, le fanahy mahary, manahy masina, manamena ny zavatra rehetra. Ko mianta aminao zay ry fanahy masina, amasiny ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasiny toraka izany divay manambara ny rany Kristy. Ianao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako malalanao, satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy arao amin'Andriamanitra rehetra tokoa mba amin'ny laza sy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Ko satria iray ihany ny mofo, isika rehetra dia tena iray koa isika na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoakin'ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Ary raha nisodrano azy izy dia nisaraka tamin'ny kanakarina ho any an-danitra. Andeha efa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Hira voalahatra noraintsika ampipetrahana ampizarana ny mofo sy ny kapoaka.
enao itompo ny mofonaina no atolony anao manaiky vao Jesu tumpul nanudra nerang masna uang. Oi Jesu le kanya katanya nanti. Sebenarnya mereka ini panitia. Menyanyi fani kini membuat lah. Cakapan mana fani lagi kita. Jangan fani orang lain. Lalu nak punya syikian. Saudara Fefnanderak semeti zo sakramita masna izao. An panama vokar sakafo mifanjakana lanitra izany. Maranatha, avia Jesu Tompo. Amen. Oe ny apôstôly masina. Ary oka samy ale mifana amin'ny namany avy ianao rehetra. Mifampianatra, mifamela eloka, tahaka namelan'Andriamanitra ny eloka reo koa mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Ipetraka ianareo. Dia izao ny toy ny fandaram-potoana, isy ny vaovao ny fiangonana raha misy ny tokony ambara, dia anao ny rakom-pisaorantsika izay vao nirakitra tsotra, dia ny dekona mindamina fa ny VFL manomboka ny hira. Mipetraka kely zany tsika dekona iain'ny vaovao ny fiangonana, vao mandeha ny rakitra fandraisana dia arahan'ny rakitra tsotra. Ipetraka kely tsika dekona izany a. Ita ihany amin'ny fitoerana hoe tsy manahy. Ifampiarahaba aloha tsika mialohan'ny vaovao zany a. Samy miarahaba ny eo akaikiny eo a na tratra ny andro any akarany. Ianao ihany mba miarahaba zany a. Pasteur miarahaba mankany ianao. Miarahaba mankany nareo. Miarahaba olo dia.
dia ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tozo indray ny raharahan'ny fiangonantsika avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Araka ny efa fantatsika riavana dia manana ireo mpitandrina amin'ny zatra raha miisa telo sika izay ho avoaka amin'ny volana Jolay ho avy izao. Koa entanina isika mpianakavy ny finoana amin'ny fanohanana azy ireo. Afaka tonga dia manantona mivantana ao amin'ny birao mitandrina amin'ny zatra raha na mandalo ao amin'ny birao sekretariat mandray ny andiandininy mahakasika izany. Ny fitsangatsanganan'ny fiangonana manontolo ho tanterahana ny alatsinain'ny Pentekosta dia atao eny Anjeva. Ny fandraisana anjara isan'olona dia 2,000 ariary na mandeha fiara iombonana na tsia. Ny fisoratana anarana dia ao amin'ny biraon'ny sekretariat miaraka amin'ny fandraisana anjara. Ho an'ny mpikamana any amin'ny sampana, ny sampanasa ary ny fikambanana dia any amin'izy ireo ihany no misoratra anarana. Ho fanomanana ny herinandro fanahy masina dia mianatrira ny fikambanan'ny diakona sy loholona amin'ny alahady izao manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny akany ambany. Avy amin'ny komity sosialy finaritra ampatsiahivina isika fa amin'ny alahady ho avy izao ny rindran-kira iarahana amin'ny fimamantonalina izay ho tanterahana ao amin'ny FJKM Ifalerivo Ambanidia. Izany natao dia ho amin'ny ezaka tany anorenana fiangonana FJKM Tsiadana feno fahendrena. Koa amin'ny alahady no androtsahantsika ireo valopy izay nozaraina tamintsika. Saotra tokoka. Rakim-pisaorana ireo ray aman-dreny-drehetra izay nahavita ny batisan'ny zanany teo dia misaotra an'Andriamanitra, misaotra ny mpitandrina rehetra, ny biraon'ny fiangonana, ny fikambanan'ny diakona sy loholona fa vita soamantsara ny batisan'ny zanak'izy ireo 12 mianadahy anio. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina Révérend Docteur Rakotsavy Mikaela sy ireo mpitandrina mpanampy. Dia toy izay indray ny raharahan'ny fiangonantsika ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Volana jona isika le manao le asa sosialy amin'ny fiangonana dia efa nitanina isika natitra ny PPN, ny akanjo sy rehetra efa afaka mandray an'izany ao amin'ny birao ao. Ny sampana tompona anjara kosa ny komity sosialy efa afaka mihetsiketsika satria efa ho ray volana ihany tsy hahatongavan'izany. Irositsika amin'ny fanangonan'ny kapoaka amin'ny rakim-pisaorana ho ran'ny rakitra eo ny tokopira hitarika antsika amin'izany. Ampatsiahivana ny sampana mbola tsy naka ny anjara fandaharana herinandro masina ao amin'ny birao ao.
Marina fototsika ho raintsika ny rabolahatra ny rabolitso Tanteran'Andriamanitra aminao zao tsodrana zao ny fahasoavan'i Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiombonana eny amin'ny fanamasina hitantanareo n'aiza n'aiza lehanareo ho tahinareo mandeha ho tahinareo mitoetra ho tahinareo miditra tahinareo mivoaka ny tokantranonareo ho tahina ny aronao ny fanaova-mofonao ho tahina ianao antsa ho tahina ianao an-tanàna. Amen. Petraka hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponareo.